efa avy ny tety sy nitsangatsangana eraky mahajangitsika teo a tamin'ny alalan'ny horonantsary niaraka tamin'ny DNDS family dia androany retsika ianoka ao anatin'ny fiverenany zareo a taty Antananarivo. Mialohan'izay nefa dia andeha lalovantsika vetivetangy ty toerana mahafinaritra biany mahajangy ty efa afapoa tamin'ny torapasitra sy ny ranomasina tany amin'ny grand pavoatany ny ekipan'ny DNDS familia dia tato amin'ny Holidays Hotel indray zareo no nanala vokina tamin'ny piscine. Hita mihitsy hoe zanadrano zareo reto. Ohatran'izao a ny piscine atao amin'ny Holidays Hotel. Piscine débordement Naiza moa toerana le dia manaraka eny foana ny Ndao andramany dia mbola entinay mitsangatsangana hatrany ianao atao amin'ny Holidays Hotel amin'ny andro atandro indray amin'ity indray mitoraka ity. Misy terrain de basket dia terrain de tennis atao amin'ny Holidays. Dia mibengaloha ohatran'izao. Prix am-bengaloha tsy fantatra fa maka fotsiny ako dia afaka mantany amin'ny page-ny zareo nareo. Dia izy koa misy table ping pong dia parking moa za mazava azy malalaka be dia ohatra misy salle conférence atao amin'ny Holidays zany piscine 10 000 ariary ny lehibe dia 5 000 ariary ny ankizy. Dia izay ihany koa ny teto mahajanga fa hitododo any Antananarivo amin'izay ary sika izao. Reo mitady mofo nareo ty amin'ny Majega dia misy an'ity le parisienne SRL ty mifosokatsy manomboka amin'ny 10 maraina. Amin'ny 10 maraina eto mahajanga dia tato amin'ny la parisienne SRL ny DNDS family no nijery sakafo. Croissant pour maraina amin'ny 10 maraina dia efa misy croissant amin'ny le parisien. Mbola tsy taitra tsara angamba sara ty. Pain au raisin kely anaran'ity fa tsy croissant. Ohatran'izao mipatipatiny. Malefaka be izy ohatran'izao ny habe an'le feuilleté fromage zareo tsy feuilleté tsony ty fa body feuilleté ngeza be. Ny vidinay ty feuilleté tsy haiko feuilleté dia ty croissant mba moa croissant ray any izy tere zareo ohatran'izao ny croissant zareo dia inona koa eo amin'ny 2000 ariary eo ny zareo ny anankiray. Dia ty tena tsara ty pain au raisin somary mamy fa tsara amin'le tsy misakafo maraina. Dia iny tonga dia mofo be tsy mivavaka. Mbola te hijanona anao vakansa ho ty fa ny teto dia tsy te hihinana sakafo maraina reto Tsy tindry fa inona ny tindry dia vidinandry.
dia rosa amin'izay ary ny die araka nefa natsika tany am-piandohana dia ho arahantsika amin'ity horonantsary ity ny fodin'ny D1DS family taty Antananarivo. Hitanareo ve zao ty toerany ity? Eto le mahitsy be matazona ny mahajanga raha avy any Antananarivo. Efa manomboka sady eto ny fijerevana izay voandalana entina ho an'ny ankizy aty an-tanàna. Zareo manana vola taloha tsy akina tadidinareo a. Vola taloha rehetrarehetra reo. Dia tonga soa eto ambony mamindray zany zao ny ekipany D1DS family dia eto no hijeriny voandalana isan-karazany ry zareo. Tonga aty ambondry mamitsika dia hividy voandalana. Tsika ny vidy? Ery apita ery? Reo apitako reo le izy. Na zany no mividy. Iza ny anaranao? Mamaneza raha zany. Ohatriny any kokoa mamaneza raha? 15 000 indray ve? Ah, lafo be zany. Lasa aloha alaiko any. Reto avy zany ny voandalana misy karazana ino moa lasary manga, misy tsikry, misy citron, dia sakay. Dia reto misy formaggio, dia misy trondro maina. Tatarao ohatriny avy le izy mamaneza raha mba atao souvenir. Dia le tsikry ohatriny? Izy raha fa mitona taniko eo ohatriny le tsikry dia misy hoe menaka hony niakatra be. Zao ndray zany tsika dia hijery lehilahy mietsena. Ramose manontany dia madama miady varotra. Mba ataovy 10 000 akio? 10 000? Ohatriny amin'ny farany tena vita izao mba tsy... Ohatriny? 20 000 zany dia 500 mba tsofirany anay. Kolontsaina hafa misy koa zany le mampirinetana rehefa avy mividy voandalana.
mbola calculena daholo izany tsy fototra. Ino iny ty? Fito? Efa avy niady varotra ela dia ela tamin'ny arina moa zany a ny D&S familia dia hivimbina amin'izay a izay zavatra tao ao anatiny. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Nazo mahabibo. Zao zany no mahabibo. Yo. Ohatran'ny hoe fruit mihitsy le izy. Et en fait, c'est ça pour les planètes. Alors, c'est ce qu'elle dia efa avy nitsetitra ilay mahabibo toy ny clarinety moa zany sara dia izy indray a no teo amin'ny familiana. Tena hoe entotra dia entotra ny anao vavy. Atsy aloha atsindraitsika dia hijanona kely hisakafo atoandro. Escale sakafo atoandro. Ny anao andrery zoky? Dina zany ananas henakisoa dia Dina akoho saosy miaraka amin'ny anambe dia ny antsifany akorony dia nasimy ravitoto dia ny bebe ary trondro saosy. Ano hoany ty? Bon appétit bébé ary. Ohatrao zany rehefa nandalo hoany cyclone ilay sakafo. Dia rasandrayntsika sady manao desera lalana efa avy ny sakafo atoandro. Rehefa manao ndao andramana moa zany a dia betsaka amin'izy ireny a no tsy maintsy andrahoana izay vao hohanina. Dia nividy fatapera ny D&S familia tamin'ny diany taty Mahajanga. Vetivety ihany a dia afaka ny lalana ary ariva hiditra an'Antananarivo sika izao. Indra atolotra sady ny zavatra tena mampiavaka an'Antananarivo. Tena hoe vao miditra an'Antananarivo dia izao no mitsena mahafinaritra. Embouteillage. Sofa. Adiny 13 taty ariana dia tonga ihany ny fianakaviana sambatra. Atoko mama daholo ny voandalananay any Mankafiza. Reto daholo zany a voandalana azinay a, tena hoe voandalana satria tany andalana io vidiana fa tsy tany Mazenga, lala Mazenga. Voandalana pestina vavaka. Ty voandalana ty zao a anisany voandalana ngeza indrindra voatavo dia ny anankiray tamin'ity a 5000 francs na 1000 ariary. Ty voatavo be a mivavaka hono izy ty fany. Dia atindray a misy lasary manga ohatran'izao dia izy a ny fidananay anazy a 12500 ny anankiray dia 25 zany anankiroa vidy anankiefatra izay. Dia reo zareo dia ankoatran'izay a tany andalana tany a misy mahabibo fa ty a mahabibo fruit izany hoe mahabibo fruit anazy a dia ohatran'izao izy azo hohanina le izy mbola malemilemy tsara io fruit io a
dia ohatran'izay ny paoziny. Dia ohatran'izay koa naka koa zay ina moa ty citron. Dia ny tombanany zareo aty 10 000 dia azoko 6 000 zany areo citron rehetrarehetra reo 6 000 francs. Dia ty jujube ty zao 10 000 francs ny vidiny dia atondrayntsika manana jujube saison ny cuisson zany hoe le tsy dia tena masaka ohatran'izao dia ty indray telo 10 000 zany anankitelo fa tsy tany ambodromamy zay vidy fa hitanareo lalana alohana tongavana ambodromamy mora kokoa dia teo zay no vidy anazy. Dia ohatran'izao dia reo zany ny jujube tsy dia masaka be. Dia ankoatran'izay mivarotra koa zareo jujube efa le maina ohatr'izao zany ty zany tsisy fofona mihitsy na tomobile. Dia le jujube fa masaka be 10 000 koa ny amarotany zareo azy raha alohan'ny ambondromamy nareo no mividy fa raha efa ny ambondromamy dia amidiny zareo 10 000 ny anankiray. Dia ohatran'izay koa le voamadilo ty voamadilo be ty anankitelo amin'ty 10 000 francs na 2 000 ariary. Dia nefa ny raha ohatra nareo any ambondromamy mividy ity dia 10 000 ozy izy ny anankiray nefa mahazo telo 10 000. Dia inona reto ty fany? Banana fofinay imaly satria zay vidy banana toy zay dia ohatry hoe fatra banana za. Dia le banane ty 5 000 ny io rehetra io zany 5 000. Dia farany fatsinykely indrindra fitsa ohatr'izao ny fitsa zareo le sachet an'zareo mety tsy dia tena mahafinaritra fa ny tsiron'le fitsa ao anatiny tena tsara be. Dia reo avy zany ny voandalananay nentinay avany Majunga. dia izay indray ary ny tantarantsara ny arahantsika tamin'ny fianakaviana sambatra dia andeha familia tany Mahajanga tany amin'ny manaraka manome toerana mahafinaritra vaovao be anareo indray izahay. Sasagny aventure tao any Majunga dia misaotra manaraka anay amin'ny Facebook dia misaotra daholo ny abonné rehetra sy miaraka aminay foana dia vonimbola bantikely tamin'ny tanànao ka manao vakansy ny ambanivohitra mikilalao mba tiako teny miara-milomano ao ambany tetezana. Tena tiako ny miara-milomano miaraka amin'ny taritary ny tanàna. Tena tiako ny milalao rano eny ambany kidona fiampitana.